Malagasy Praitan-drazana, ry tanora, zandry, zanaka malagasy, tompo-klasy, tompo-vavy. Manoloana ny toe-draharaha eto amin'ny firenena, izay nahitana savorovoro sy fikorontanana, dia voalohany indrindra aloha miaraory amin'ireo izay namoiavana ny tenako. Mirary fasitranana ihany koa ho anareo izay naratra ary maneho firaisapo amin'ireo izay very sy rava-fananana. Etsika niainga tamin'ny fitakiana zo fototra ilain'ny malagasy noa nataonareo tanora fantatro ny atezerana, ny alahelo ary ny fasairanana nateraky ny patapatapahan-jiro sy eo ihany koa ny tsy fahampiany famokarana herinaratra. Eninay, eniko ny antsonareo, tsapako ny fijalianareo ary azoko tsara ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainatsika andavanandro. Ary rehefa misy ny fijaliana na fahoriana iainany vahoaka malagasy, dia tiako tsapanao fa anisany tena makarary ahy ihany koa izany ary tsy atorizako andro manalina mba ahafahana mitondra vahaolana mba entina anamavanana sy anatsaraina ny andavanandro ny vahoaka malagasy. Ka noho izany ny fitakiana izay nataonareo, ny sedra izay nampamingiry firy anareo dia eninay ary ekeny sy ifonana raha misy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tsy nahavita sy natateraka ny asa izay nandrasan'ny vahoaka taminy. Tsy namaly ny etaeta mety mifanandrify amin'ny filainareo izahay. Eny, mety tsy niainy mihitsy aza ireo kikika, ireo tebiteby izay niainanareo. Koa noho izany, araky ny andininy fa 750 ao amin'ny lalam-panorenana, dia nanapa-kevitra ao androany ny ampitsahatra ny Premier ministre sy ny gouvernemanta amin'ny asany. Mandra-pahanendry ny gouvernemanta vaovao dia ireo mpikambana ankehitriny no manohy ny fampandehanan-draharaha andavanandro. Ao anatin'ny 3 andro isika dia andray ny anarana atolotra ho Premier ministre vaovao, ary rehefa vita izany dia anome fe-potoana ny Premier ministre ananganany ny gouvernemanta. Ny gouvernemanta izay atsangatsika dia hiasa ho an'ny vahoaka ary katsaka sy anafaingana ny asa rehetra ho fanasoavana ny vahoaka. Koa ho an'ireo rehetra izay manana ny fitiavan-tanindrazana, anompo firenena, vonina tsy hanao kolikoly, mikatsaka hatrany ny fanasoavana ny vahoaka, manana ny fahaiza-manao, afaka mamaly ny etaetam-bahoaka amin'ny departemanta ministeriel izay mifandraika amin'ny fahaizany sy ny trakefany. Ary indrindra mahatsapa tena fa afaka tena mitondra fiovana eto amin'ny firenena. Izany dia manetana anareo aho, nareo malagasy vaky volo, satria malagasy ray tsika, tany ray no iainantsika ary samy sari-piaro amin'ity firenentsika ity, dia andao ary tsika ifanometanana ary manetana anareo ametraka ny CV anareo ao amin'ny lapam-panjakana Ambotsirohatra. Isy ihany koa sapana manokana andray izany na alefa mailaka na ihany koa amin'ny alalan'ny LinkedIn ho an'ireo izay mety any ampitan-dranomasina. Manetana manokana anareo tanora aho satria resy lahatra fa manana zara-toerana amin'ny fampandrosoana ny firenena ianareo. Ry tanora, zandry, zanaka malagasy, ny hetsika izay nataonareo dia fitakiana zo, fanehoana hevitra, nefa dia lasa nisy nanararoatra ka nivadika ho fanimbana, fandrobana ary fandoroana orinasa sy fananan'olona eto anivon'ny firenena. Ary voamaly aho dia nitsidika ireo toerana izay simba sy may
ontsa ny foko rehefa nahita ny fahasimbana sy ny faharavana. Satria dia ny zavatra tsapa dia ninina natao, nisy andian'olona, nanao fotsiny ny namaky ary nandoro, ary avao kosa ireo olona hafa, olom-pirenena dia navela niditra zay nandroba an'ireny toerana maro samihafa ireny. Niresaka tamin'ireo tompona orinasa izay voakasiky izany ao, ary amanarivony maro dia maro no very asa ankehitriny, ary satria sarotra ny fanarenana izay tokony ho atao. Misy kajona orinasa marobe tao anatin'ireny may ireny, ary tena betsaka ny fianakaviana no latsa-dranomaso malahelo satria le orinasa zay isan'izy ireo dia tsy afaka ny anointsony aloha ny asa zay natao, ary zay indrindra no tsy maintsy hoe miara mijoro isika, miara miatrika isika, ary indrindra miara manangana indray isika an'ireo zay simba sy potika. Ka nanapa-kevitra ao fa ireo orinasa izay manana entana simba sy ireo rava fananana dia hojerena manokana arisy fepetra ho fanampiana azy ireny. Anisan'izany ohatra ny fampindramam-bola zay efa vita ny resaka amin'ny banky tsy miankina, ary ny zana-bola dia ho raisin'ny fitondram-panjakana an-tanana, zany hoe crédit atao zéro mba ahafahan'ireo orinasa mba manana vola hoentina anarenana sy anakanana indray an'ireo orinasa. Izay ihany koa dia isy ihany koa ny subvention na ny fanampiana manokana izay ho raisin'ny fitondram-panjakana indrindra ho an'ireo orinasa izay marefo. Ho fanohanana ny fandoava-kitra ihany koa dia ho foanana, ary misy fomba hijerevana ny ahafahantsika manalefaka ny etra ho an'ireo zay tratran'izany. Raha mikasika ny jirama manokana dia efa miroso amin'ny famahanana ny olana isika amin'ny alalan'ny fametrahana n'ireo tompo-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro. Efa maromaro izy ireo nefa vita, ary efa maromaro no ampiasaintsika sy sitrahantsika amin'izao fotoana izao. Zay ny teneniko anareo hoe misy ny olana fa tsy mitaza-potsiny ny fitondram-panjakana, ary ho azavaiko aminareo amin'ny antsipriany zany amin'ny fotoana manaraka. Tsapa tokoa nefa fa ny zavatra olana nisy dia tsy nisy ny mangarahara ary tsy ampy ny serasera tamin'ireo olana izay natrehany sy ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny, fa indrindra ny mikasika ny olan'ny jirama. Matetika simba ny milina tsy fantatry ny vahoaka zany, matetika efa mboarina ny milina tsy fantatry ny vahoaka zany, matetika misy ny fatapahana efa fantatra fa amin'ny fotoana inona no ahavitana io dia tsy nisy ny fampahafantarana an'izany. Ka eto dia manome toky anareo fa anova ny fomba fiasa isika ary hifampizara aminareo ny olana sy ny vahaolana rehetra hiatrehantsika eto amin'ny tany sy ny firenena. Mandiha lalatsarotra isika amin'izao vanim-potoana izao, koa andao ary isika hisafidy ny lalan'ny fifampienoana entina hijerena ny olana mba ahafahantsika mametraka vahaolana maharitra ho an'ity tanindrazana iraisana ity. Hifandinika amin'ireo ray aman-dreny ampanao ary anteriko ihany koa fa andray ianareo tanora, ianareo mpianatra, ianareo mpandraharaha, ianareo manana orinasa na majinika na vavety, ary ianareo tsy anasa ihany koa. Singaniko etona fa ametraka tedi-bola manokana isika anatsarana ny andavanandrom-piainana ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo, hojerevana ihany koa ny trano hipetrahana sy ireo afodi-drafitrasa rehetra izay manodidina an'izany. Ohatranareo ihany aho matsapa toanareo ihany koa, ary fantatro fa tena mamparary anareo
ny kolikoly izay misy eto amin'ny firenena izay manimba sy mamotika ny firenetsika. Noho izany dia hiara-iady amin'izany isika, anala izany isika ka ametraka ny rariny sy ny hitsiny eto amin'ny firenena ho an'ny zanatsika ary indrindra ho an'ireo tanora. Fa kosa raha manam-pitiavana an'ity firenena ity isika dia etoa tena milaza amintsika ho retany ho rendanitra fa tsy hisy mihitsy fandrosoana afaka apetraka raha tsy misy ny fitoniana sy ny filaminana. Eto zao dia milaza aminareo fa maro ireo tetikasa izay vantsinin'ny banky iraisam-pirenena vola efa andalam-pandehanana daholo zany zavatra rehetrarehetra any ary amany olana betsaka amin'ny resaka rano, amin'ny resaka jiro sy amin'ny lafiny maro samihafa. Fa raha mikorotana isika dia ho suspendu na tsy afaka ho tohizana ireo asa rehetra izay efa natomboka sy tokony ho atao. Ary zay no atsoko ny faindretsika rehetra raha manana fitiava-tanindrazana tsika dia tsy mirona mihitsy makany amin'ny fampisarahana, fa mirona makany amin'ny zavatra mampiray sy mampitambatra anasoavana an'ity tanindrazana miombona an'ity. Andro vitsy lasa zay dia maro ireo mpandroba na anararoatra ny toe-java-misy ka zay ny antony lazaiko aminareo vahoaka malagasy eto fa nametraka isika ny cellule anti-pillage zay misy tomobile maro, misy mpitandro ny filaminana maro, mifamezivezy manerana ny tanàna izy ireo satria lahara-pamehana aloha amin'izao tsika amin'ny teny zao ny mamerina ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana. Tsisy indrafo fa ho saziana araka ny lalàna ireo zay miny manan-kirotana manimba sy mandroba fananan'olona, fa indrindra ireo zay mikasa ny anankirotana an'ity firenena iramana an'ity. Etaniko ihany koa ianareo rehetra eny anivon'ny fokontany mba hiara-isalahy amin'izany. Manomboka eto dia anova famindry isika, anome sy anana anjara toerana bebe kokoa ianareo tanora amin'ny fanolorana vahaolana. Izany no ananganako ny espace de concertation nasehatra misokatra ho an'ny rehetra, indrindra ho an'ny tanora, ahafahana mifanakalo hevitra mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny sy ametrahana ireo asa lahara-pamehana mifandraika amin'ny filan'ny vahoaka. Tombotsoan'ny vahoaka no tanjona fa tsy tombotsoan'ny olombitsy, ary tsy hisy malagasy avelantsika ho veranjara amin'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara malalantsika ity. Hiara anangana isika, hiara amindro ary hiara hifanometoky, mijoro hatrany aho satria adidy masina ny fanoloran-teny zay hiasa ho an'ny vahoaka. Ary eto dia misaotra an'ireo rehetra izay nanome fitokisana ny tenako tamin'ny alalan'ny fividianana hitatana an'ity nosy malalantsika ity mandritra ny 5 taona araka ny voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana. Ary ireo fanamby rehetra anisan'izany ny resaka jiro, ny resaka rano, ny resaka fambolena dia tsy maintsy ho vitatsika ao anatin'ny vanim-potoana izay hiasako. Mazava ny voalazany lalam-panorenana fa raha izao manokana tsy manana eritreritra mihitsy ny tsy hanaja an'izany lalam-panorenana zany satria fitiava-tanindrazana no mikirina ato amiko sy no himasoky ihany koa, fa tsy fitiavana fahefana fa tsy fitiavana ihany koa voninahitra fa finiavana anompo vahoaka, anompo ny malagasy. Tompolasy, tompovavy, lesona lehibe no afaka sitomina sy tsoahana amin'ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena tao anatin'izay andro vitsy zay, ary anao dingana
entitra sy mazava isika anatsarana ny fomba fiasa ary indrindrindrindra mba hiatohana ny zoanareo sy ny filan'ny vahoaka malagasy. Anarina any Madagasikara no antony ijoroako fanamby efa noraisiko zany, velirano nataoko zany ary tsy maintsy tanterahako izany. Ny vahaolana, ny tsy vahaolana mihitsy, ny fampisaraham-bazana sy ny fankalana. Ny fifandomana dia mitarika instabilité sy fanakorontanana. Koa manao antsoavo aminareo tanora mba ho tony isika ka tsy misy manana tombotsoa mihitsy amin'ny korotana sy ny faharavana sy ny fampitehana izay endrika hita eto amin'ny firenena amin'izao tsika miteny izao. Koa andao ary hisafidy mba hiray fo ary anangana indray ity firenena malalantsika ity, izay simba dia mbola areniny ary noho izany dia hiaraka androso isika fa izany no adiditsika ho an'ny tanindrazana. Marary atsika azo soa, azo fiadanana ary indrindrindrindra samitsika rehetra ho tahin'Andriamanitra. Misaotra tompokila, mankasitraka tompofavy.